misy toerana incontournable ny tamin'izany andro zany fa tsy haiko am'izao ny Sapedangalo de mosakaiky eo akaikin'ny Alliance Française dia arỳ ambany ary akaikin'ny Hôtel de la Poste ary koa misy mipakopako sy ny karazany zany rehetrarehetra zany hoe tena hafa zany le io Madagasikara io tena misintona io ary na trano Majunga masintona anao daholo zany lasopy ny Tamatave zany inégalable zany tsisy ohatran'izany na misy manamboatra ary aty tsy zany io zany aleoko mihitsy tsy mihinana mba tsy tenenako an'le olona hoe tsy mahay satria zany lasopy ny Tamatave zany tsy paty frity sèche zany tsy inégalable zany zavatra tokony ampidirina ao anatin'ny patrimoine mondial zany raha ohatra zay ny ilazana azy ka tsara sy matsiro loatra io Madagasikaratsika io. Marina fa betsaka ny tsy mety, betsaka ny ary ny tena lozany eto zao tsara le Madagasikara fa isika zanany ihany no manimba azy. Ameko anankiray tsika tena zavatra ngeda be hoe tsika malagasy zao de tena hoe tsy j'aimerais vous offrir des saucissons pour vous soutenir ary efa hoe tiako zany mihinana zany tsika na ataonao par sarcasme ary le izy zaho mataty ny hoe ino dizy teo omena-panana zany hoe loxa hoe voatavo mataty an'izany fa nareo anie raha ataoko indray mandeha tsy mahataty anareo fa bon tsy maninona alefaso ny saucisson anao manondraha tamiko ahitako ny hoe sincere avy anao satria le tsika ihany manimba an'le izy satria zao itsika vahoaka malagasy zao tsy mahay mitaiza mihitsy ny mpanao politika atsika. Ny mpanao politika atsika koa tsy mahay mitondra atsika. Tsy vao androany zany za tena mahita zany hoe filoham-pirenena anankiroa zany no tena hitako hoe victime n'io zavatra io. Telo, efatra. Ny voalohany ny colonel Ratsimandrava. Iny moa zany de navadika hoe vonoiny izy satria Baomanga. Fa raha ny tena marina tsy izay le izy fa nisy jeneraly tsy nataky an'le izy satria nisy ny fifanarahana tany ambadika tany de rehefa nandany colonel hoe non tsy mifanaraka anao tam'izany de rehefa romotra ry de nitifiriny zay ny zava-nitranga. Ny président Ratsiraka, professeur Albert Zafy, ery Rajaonarivampianina. Za tsy miteny hoe re olona reo olona tena hoe zato isan-jato madio ka lefaso toko le saucisson tena mety tiako zany. Tsy miteny hoe zato isan-jato na roanjato isan-jato madio. Samby manana ny clémany reo ary adinitsika malagasy hoe ny filoham-pirenena zany raha ohatra misy vay petsana kely eo amin'ny androny de ohatrany hoe lasa vay. Merci beaucoup mademoiselle. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Lasa vay problème national. Zany hoe ninona zany zavatra kely tsy mety amina filoham-pirenena de lasa ohatrany hoe ngeda be foana. Hany ka
sahirana le filoham-pirenena tonga hatramin'ny hoe fanafenana kilema mihitsy ara ohatra hoe misy filoham-pirenena zao dia tonga de miova mihitsy ny toetry ny fitondran-tenany tonga izy de tsy nisotro divay intsony na jany ny fifohana sigara fa sady tsy mety amin'ny fahasalamana-daty eo ny filoham-pirenena ratsiraka zany ny professeur Albert Zafy anisan'ny olona tia divay de lasa ray vera na roa vera sisy eo am-pinanakanina zany hoe masika zany le vahoaka malagasy amin'ny mpitondra azy etsakilany nefany le mpitondra koa ny tena marina de zao matahotra ny vahoaka malagasy tena matahotra reo mpitondra ny teneniko reo ankoatran'ny Ratsimandrava rery no tsy miresaka hoe fantatro fa izy telo mirahalahy reo Ratsiraka Didier, professeur Albert Zafy, ery Rajaonarima-Pianina de fantako fa tena matahotra vahoaka tena matahotra amin'ny malagasy ary io fatahorana io lasa mandeha any amin'ny fantatry ny mpanohatra de ararotany lalahy dia miezaka ilay mpitondra migate manantso hanao lasa tahakany hoe état providentiel ho an'le vahoaka malagasy de lasa zatra assister le malagasy ka raha vao tsy mizara aminy mahazarazara mahatoratoraka dia hidifiny ary ialany lavitra ary ho raisiny tony favalo mihitsy raha vao masikasika kely amin'io amin'ny fandehan-draharaha amin'ny fomba fitantanana ny firenena io zany le olana mipetraka ary nitsy an-daniny masika hoe tena filoham-pirenena io samy manana ny heviny eo anatiny ao ary ireto miteny zany reto le vahoaka miteny tahakany hoe izy mihitsy no filoham-pirenena ary ndao ngamba ny atao an'itony hoe le mpanao sikotra sary sikotra samy manana an'le définition-ny daholo sy le sikotra ataony hoe ohatran'izao ny filoham-pirenena tokony tena izy io zany tsisy hoe rafitra ray itovizana na fihetsika ray itovizana fa ny sasany zao de ozy fotsiny izy hoe ohatra ny sasany zao nenay rangatsy raharahinay na tsy maninina raha fa rehefa mahatsiaro anay vahoaka de efa aoka zay de efa mety aminay andray no miteny hoe zay rangatsy mila manam-pahaizana zany fa rehefa ohatran'izao de zao andray no miteny hoe zay rangahy tena mitady filoham-pirenena manam-pahaizana endry sady tia anay be de be zany le définition mametraka ao anatin'le exigence indrindraindrindra moa fa tonga ny réseaux sociaux ny Facebook de samy mametraka ny exigenceny io ohatran'le manao baolina ny club M de malagasy 5 tapitrisa entraîneur daholo rehefa vita amin'ny baolina rehefa mba mandresy moa le ekipa zany le club M dia ohatra mandresy any Egypte ka vazaha ny entraîneur de tena mahay le entraîneur hafa ihany ny vazaha
Tsy mba hitantsika zany hoe Tso zany mitondra ny ekipa ny BFV demi-finale tamin'ny championnat d'Afrika ary Savonay ny Algérienne vao naharesy antsika. Io koa zany anankiray tsy haintsika miapresie ny zavatra tsara eo am-pelatanantsika. Eo tsika am'izao fotoana zao eo am'izay kion-dalana zay. Nisy fotoana tena niteny hoy zaho hoe tena nomen'Andriamanitra filoham-pirenena Inde sy mahay tsika farafaratsy ny 12 taona. Mba azonareo an-tsaina ve ho ary nijanona taty andafy zany Ratsiraka Didier zany raha ny gradiny de ny retraity sy ny fitsaboana tokony ho azony amin'ny miaramila marin amin'ny corps marine frantsay anazy azonareo eritreretina ve fiadanan'le olona sy ny taranana fa amiko ty tena ihany Ratsiraka tamin'izany andro niteny an'izany hoe ty tena ihany Andriamanitra Didier Ratsiraka satria ny sakrifie-ny niaraka tamin'ny taony zany ny tokony hoe izy rery no nody tany Madagasikara de najanona taty andafy ny vady aman-dreniny fa nentiny ho tia tanindrazana tahaka azy ary andova azy. Azonareo eritreretina hoy aho hoe professeur cardiologue chirurgien anisan'ny nalaza tamin'izany ny professeur Albert Zafy ary na vazara de lasa saina hoe ody ve anao ary inao ve zao confort be anao zao ary inao ve zao fiadanana be anao zao ody ihany nasesy professeur Albert Zafy. Narino ny confort, narino ny vola be, narino ny retraity. De hoy aho mantsitsika manakavo tena mba lazao hoe tena hoe inona ny tena hoe tena tsy zakatsika tao anatin'ny zavatra nataony professeur Albert Zafy sy Ratsiraka Didier satria tamin'izany andro zany tadidiko na nilahatra ary ny vary de tao mora na nilaharana ary ny menaka tsy de nisy fa ny fiarana tao mora ohatrany to mahita mondial foana ny gasy isaky ny misy baolina sy ny coupe d'Europe ny siramamy ohatrany tao mora ny lasantsy ohatrany tao mora ny fitsaboana mbola nandeha amin'ny Gelone ny teny amin'ny Girard sy ny Asiera sy ny Befelatanana ary tany amin'ny faritra mbola nisy ny volina sociaux teo amin'ny Armady teo n'le mandeha makany Manakara Mananjary Tsirony Mandidy Maroantsetra Antala satria mbola nisy zany mora raha zao atin'le nentin'le hoe gate de fasikana de tsisy ny saina akory fa iny fa nidina an-dalambe daoly de nanalany tsara mbola nomeniny tsaratsara ihany koa Marc Ravalomanana zay tena hoe tonga de niezaka ny ampandrosan'le Madagasikara ka rehefa lasa tery aloha tery izy ohatrany hitany hoe tena ho very singlet aho fa tsy maintsy mitsinjo no avy ny vady aman-janako za koa satria anao ohatrany Ratsiraka sy Zafy de nanomboka teo zao fangaro koa ny kôty satria tsy maintsy misy influence foana
miverina any am'le mpitondra. Mahita an'ireto vahoaka masika be. Ho faty singleto a. De zay le fitsinjovana no avy. Mitsinjo no avy. Manomboka mitsinjo no avy n'le mpitondra. Farany tonga de menindolona be. Ary io le sazy io. Io le sazy miantso. Io ara meko midondrana anareo farak'izay dondrana indrindra. Anefa io dictateur. Mena ny Andry Rajoelina. CPE raha tsy ananareo izy no am-pitenenana. Fa ity de filoham-pirenena ity. Zay miteny rehetra tonga de gagazo. Tamin'ny Andry Rajoelina mivahany terme hoe gagazo. Tonga de gagazo. Sarotra. Nanomboka 6 sy 4 arivo. Marina fa nisy an'ilay rajonary mampiana teo ananana teo fa mbola nisy nialoko ngia Andry Rajoelina na izany na tsy izany. 5 sy 4 arivo. Nandrapatonga 5 amby 20 sy 4 arivo. Zany hoe 9 taona maninitra zany. Nampitondrany Andry Rajoelina, nataon'ny Andry Rajoelina nahitany Jakoba. Isika menakavy. Tavala i Andry Rajoelina. Andriamanitra hoe ampy zay. Amin'io raha tsy nampozina arina i Andry Rajoelina raha tsy mahalala hoe vita ne izaho zany. Ny zavatra rehetrarehetra navoan'ireo teo aloha sy ny zavatra nataon'ny Andry Rajoelina. No ezahana diovina, no ezahana ahitsy am'izao fotoana izao. Tena mahita milaza miara-mahita hozy izy Andriamatora Tsiraka DJ zay. Ary za tena milaza miara-mahita fa sahirana le filoham-pirenena. Andriamatoa Mikael Randrenindrina. Sahirana izy. Ahoana ary no tena hitondrako an'ity. Zay no mahatonga an'izy hoe aiza le tena orientation. Fantatra ary tena j'en suis convaincu. Fa il met le focus sur le développement économique, stratégique et régionaux. Zany hoe ny région rehetrarehetra zany. Raha misy potentiel ana développement, dia Mikael le présent. Et il va le faire. Ary misy vitany. Ary manenjika izy. Ary tena miasa le bandy. Mipetraka foana le hoe tena le toe-tsaina rangahy tena tsy manahirana, mankarary fozy izy. Zay le fiteninay azy. Mankarary fo. Mba azona rehatsaina ve zany hoe mieritsereta ihany tsika hoe 9 taona tena hoe tena tsy nahita masoandro. Na i rajonary mampianina zany hoe tonga tao anatin'ny 5 taona e. Fa lazaiko anareo fa sahirana e. Sabotage à gauche, sabotage à droite. Rehefa hitan'ny vahoaka malagasy zany fa azo atao tsara ary vitany manonga-panjakana, vitany mpanao politika.
Fa azo atao tsara ny manokam-panjakana, ary vita amin'ny manokam-panjakana de lasa sport national io, zay le zavatra mitranga. Ka io tsisy état-d'âme io e! Ny malagasy anefa tsy mila an'zany Andry Rajoelina zany. Fitiny napetipetiny saosiko, tiny napetipetiny paosiko, de mihetsika amin'io aho. Zao an, afaka mijoro vavolombelona zany a. Maromaro zay ny tanora teo amin'ny dimy teo angambany e. Fa anankiray ihany no azoko tononona, fa ny sasany mbola velona dia manahirana. Andriamatoa Maître Cotra Dilfe. Io no antsoiny, za moa zany efa tao an, fa ny fianakaviana Radilfe de tena akaiky ny fony Ratsiraka Didier. Dia ikoto no finidiny tam'zany. Ny sasany zay tsy tononoko ny anarana dia efa nandeha ny fifanazavana ny resaka tsy ny fampidiniana, de ny sasany safidy hoe eny ara fa handray anjara zay ao anaty gouvernement, handray anjara zay ao anatin'ny fitondrana. Izay Cotra Dilfe de nisafidy hoe aleo zay am'zao sady au cabinet, tsy manana titre fa rehefa menao mission raha tianao de manao zay bénévolement, satria ianao rehefa ao anatina sady au cabinet zany a, tsisy budget an'zany eo amin'ny firenena de anao daholo miantoka ny zay mety ho frais na dépensenao any ampandehananao any a, de am'le fitenenana hoe démerdao e, na ny hôtel sy ny karazany, anjaranao no miantoka an'zany. Zany hoe tena miservir anao zany fa tsy misaoservir. De nisafidy zay hoe bon aleo zay sady au cabinet sy ny karazany. Namanay sasany zay indépendant koa amin'ny asa, libéral koa amin'ny asa, nisafidy niditra tao anaty gouvernement. De nanoratra lahy de nireusira tsara sy ny karazany sy ny karazany. Nisy anankiray koa ka, fa maty koa izy, Maminiaina Rasondraibe, taty amin'ny 96 zany a. Maminiaina koa nisafidy tsy nanao, anakenina zany zay. De zao, ty ny zavatra lazaiko anareo ary fampizarako aminareo tanora miezaka loatra sy mihazakazaka ho ministra na ho premier ministra ireo. Raha tamin'ny andronay ny ministra zany mety maharitra herintaona sy tapany 2 taona, ary raha tena atokisan'le patron ianao zany hoe le président de maharitra mandaharay. Fa herintaona na enim-bolana rahabe indrindra. Ny zavatra tena voaremariko de zao, raha olona avy aty amin'ny privé no miditra ao anatin'ny sehatra politika de tena sahirana miverina any amin'ny privé rehefa avy eo, raha ohatra le olona tsy tena manana ny maha-izy azy loatra. Ny tsy tena manana maha-izy azy zany ny hoe fa tena olona miaina ao anatin'ny confort,
ary tsy midépendre amin'iza na amin'iza. Reny zany raha miditra anaty gouvernement raha miverina amin'ny fiainana izy rehefa avy eo, andavanandro tsy olana, tsy olana aminy. Fa le olona mitady ny tena marina anie ary tsy afeniny zany e. Ny olona mihazakazaka andeha ho ministra anie, ny olona mihazakazaka andeha ho premier ministra anie, dia matetika andeha hitady harena azo mora foana ary vetsety. Averiko. Matetika dia mitady harena mora azo ao anatin'ny fotoana fohy de fohy. Afaka milaza anarana maromaro tsika am'zany. Lalatiana Rakotondrazafy, Rasoamaromaka, Dinandriamaoly, Mamy Ravatomanga, Andry Rajoelina, maromaro e. PDB, Raoul Dinina, Pierre Oldera. Raha ny maso valo io zany de fa zay kotiny any kotiny. Fa rehefa miverina any amin'ny vie privée, vie professionnelle normale, sans être haut fonctionnaire. Ary matetika ny mpanao politika malagasy ohatran'ireny tsy de manana fotom-pivelomana hoe mitombona na hoe azo jerena hoe ahoana fa raha vao tsisy pouvoir izy ireny de potika. Izay indrindra mahatonga an'le hoe rehefa tsy tafiditra ao anatin'le cercle an'le fitondrana vaovao, le tonga mipetraka napetraky ny vahoaka dia voasarika lasa mitapy, ataon'ny harena mitapy, ataon'ny fitiavana harena mitapy. Satria manko izy io de zao, ny fitiavana an'le harena eo ihany koa. Fa rehefa dinihana ny pedigré an'ireto le olona hoe manonga-panjakana na mitetriky ny hanonga-panjakana zany, de tsy vitan'ny fitiavana harena fotsiny. Fa zany reo fitiavana fitombenana, fijangajangana. Miaraka amin'ny fitiavana amin'ny mamoana ny fijangajangana. Ary rehefa jerenao izy menan-kazo, misy valo enina, valo, folo, 1.5 ny tafiditra any. Aty andafy aty mbola ho avy koa mieritreritra hoe tafafina aty, rehefa avy ery le correspondance atopoko hoe io ianao fa nanoratra, io ianao fa anisan'ny miady hevitra ary manome hevitra ty atanin'olona aty, hoe zao ny fomba hanonganana an'io, zao natao, de atranganao zay. Ary extradable ny olona ohatran'izany na tsisy fanendrehana azy araha any Madagasikara ankoro. Fa azo atao mihitsy ny manenjika an'izany olona zany ary ho avy zany. Misy au moins farafahakeliny anankiroa, telo tafiditra ao anatin'izany. Ny fijangajangana, vola, fitombenana, satria le fitombenana anie sady lahy ny vavy mitindra le roa koa.
Fijangajangana. Reto indray tsy dia tena mambra loatra amin'ny toaka. Mamely ihany. Le génération an-draharaha reo zany fa ataon'le fitiavana an'le harena. Être dans un 4x4 V8 et des gardes du corps. Des belles maisons. Ny vadiko etsaka an'zany moa tsy ferana intsony amin'ny fitiavana an'le luxe. Louis Vuitton Fauble na original. Ny volamena. Ny kiraro, ny akanjo Chanel. Zany rehetra zany sarotra miala am'zany rehefa tsy eo amin'le fitondrana intsony ianao. Ka mba tsy hanonoka anarana zany satria za zany gaga ihany satria misy am'ireo vo sambotra ireo tena nanampy an'ity fandaharana ity ary tondram-bavaka ho anao rahalahy raha zay ny ilazana azy nefany de za efa nananatra efa niteny tam'zany andro hoe aza miady amin'ny olona hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Aza miady amin'ny olona hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Iny madamo Christine Razanamaso iny mbola velona izy. Rehefa avy nampitomaniny Andriamatoa Andry Rajoelina izy akaiky ahy iny Ramatoa iny tena lazaiko anao reo zany tao amin'ny harena de mifampiantso zay menaka. Zao no teneniko anazy. Mihaino a. Tadidinao ve ianao a le navoakan'ny olona presque nabory-tanin'ny olona teo amin'ny arabe ny entanao sy ny fanananao. Ino izy izy. Zaho ary neny ny zavatra voaremariko satria za tsy saika hanampy anareo tamin'iny fa nalefako ny camion fa nisy mifilme ihany ny olona nalefako teo. Tsy nisy zavatra le hoe tena luxe be ka ahafahana miteny hoe tena kalabe ty Ramatoa ty nampanodikodiny ty zay moa no tena ni-impressionné anahy tao anatin'le hitanao. Raha olona mandinika ho azy zay no jereny voalohany hoe ahoana marina ty madame Christine Razanamaso ty. Tsy nahita zavatra luxe be hoe ahoana hozy ato. Ny olona mikitika anao ary neny a aza manahy ianao fa hain'Andriamanitra manapotika azy. Aza mampiditra ao anatin'ny sainao mihitsy ho a sain-dratsy. Vengeance surtout fa hitom-bavaka ao mivavao anazy. Misaotra anahy be dia be moa izy tam'izay ary manana namana ozy izy manana anao fa tena misaotra betsaka fa raha zany atao anatin'ny lohako zany ozy ary zay ozy izy ny tena sitrapon'Andriamanitra de zay no netiny ambavaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Mafy anie zany le olona e. Mafy anie zany e. Vo avy nitevatevain'le olona teo amason'olona firy zazakely voatavy tsy mifandraky reny ry mamy vatomanga ary sily vara betsaroana namely daholo tao ananina tao. Aiza daholo zany olona zany am'izao fotoana zao. Pitehan'Andriamanitra ho tena miteny anao an'izany ary neny. Tiako na mety ho tonga saina am'zany izy am'izao fotoana zao na tsy. Fa tena miteny iny izy iny mbola velona izy tena miteny anazy an'izany. Hitanao ary neny. Zaho a misy an'ity principe ty a tena apetrako ty. Aza manao ratsy amin'ny olona hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Anisan'izany ianao. De sao? Za koa nefa mahita an'izany amin'ity Mikael Randriniriny ity. Ho anareo manodidina anazy manararoatra
na miezaky ny manao ratsy ireo. Tena manaiky aho, tsy te hiady aminareo izy. Tsy mahavita miteny anareo izy. Raisina okilema ve zay sa tsy? Azara rotona zay fahatsorana zay, fa ho potika bonheur nareo. Ary tena ho ratsy fampitehana. Satria naman'ny ny zavatra ataonareo ara tena mbola gravy, ary tena gravy noho ny reto ataon'ny mpanohatra hoe fanoherana noho ny tsy fitovizan-kevitra. Maharatsy an'ireto le mpanohatra hafa manko hoe tsy mitovy hevitra de mandeha matrany amin'eo famonoana aina, fanapitehana ny olon'Andriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra ho tanteraka zany. Sauf angaha hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ho apetraka eo am'le firenena. Fa ianareo reo zany tena teneniko ary tena mananatra anareo. Mamerina ihany aho. Ajanony ny tsy mety ka manimba ny marin'le filoha. Tena tsy mahateny anareo izy a. Na za raha tamy plasiny, za aloha mahavita miteny ny akamako. Ary tena meko mihitsy rehefa mitsivalana. Io manao ny tsy mety tena meko mihitsy. Fa za mahita ny Michael Jordan, feno fitiavana izy, ary tsy te hametraka fo, misy fankahalana. Ary zay zavatra zay tadiavin'ny Andry Rajoelina de nefa tsy fantany fa anisan'ny fitaizana koa ny fanasaziny. Anisan'ny fitaizana ny fanasaziny. Ary sitrak'Andriamanitra ny fanasazina fa tsy hoe tsy sitrak'Andriamanitra. Anareo zay mieritreritra hoe tsy mpivavaka ny olona manasazy tena diso tanteraka. Jereo ny andaniny sy ny andininy, ny antokony sy ny andininy amin'ireny misoratra masina ireny. Ka eo le hoe maro ny zavatra azo resahana, maro ny zavatra azo tenenina amin'ny zavatra mitrango anatin'ny firenena. Tsy lavorary daholo ny zavatra rehetra, tena ekeny zany. Satria miasa ary tsy manaiky ihany koa ny mpanohatra avy ato ambadiky. Miasa ny volany, hitantsika tsara reny vola be reny. Hitantsika tsara reny lista mivoaka reny. Ary izy miteny anareo fa indrery, mbola hisy koa ne, mbola hisy hafa koa. De rehefa traingo ve nareo de hoe fanenjehana ara-politika. Avere le zavatra de mihinana kely aloha e. Anatin'ny fitaizana ihany koa ny fanasaziny. Ka tsy resaka olombelona tsika hoe ianona zao na ianona zao satria samy fankalana daholo ihany ny rehetrarehetra, tsy maintsy misy hajaina koa le izy. Fa inona le natongavana am'le zavatra de noho izay tsotra zay fotsiny hoe ny olona tsy tena hoe niaina tao anatin'izany atao hoe fandrarahana taty amin'ny privé ka manana ny maha izy azy, sarotra aminy ny aina tahaky ny olona rehetra hoe personnalité quelconque na personne quelconque hoe ohatrohatrany zao trony, ohatran'ny olona rehetra hoe iny indraindray ary mandeha bus tsy maninona mihitsy. Tsy vitan'izany satria ilainy le hoe ndiaministra, ilainy le hoe garde du corps.
ilainy le hoe vola be matevina ao anatin'ny kaontiny, ilainy le hoe misy hareng feno vehivavy manodidina azy, tanora, fitsangatsangana, raha zay ny ilazana azy. Ka de veloma mahafinaritra no ataoko antsika mianakavy ato amin'ny youtube angambany satria hifanao veloma tsika. Ary ny rapitra lady a ho